Fahalalaba antsika rehetra le avako malala izao sabotsy fahatelo ambin'ny folo ny volana jona izao ary de manonona ny fifalian'ny tompo amintsika mianakavy ny tokantrano andriavana. Ny romanina toko fahatelo ambin'ny folo no mofinainantsika. Romanina toko fahatelo ambin'ny folo ndin'ny fahavalo ka hatramin'ny ndin'ny fahafolo. Vako toy izao aminaran'i Jesoa. Azavela izy tsy voaloana amin'iza na amin'iza afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany, fa izay tiany namany de efa nahatanteraka ny lalàna. Fa ny hoe aza mitsangajanga, aza mamon'olona, aza mangalatra, aza mitsiritra zavatr'olona mba amin'izay didy hafa rehetra, de samy efa ao anatin'izao teny zao hoe tiavana namanao tahaka ny tenanao. Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana, ka de ny fitiavana no fahatanterahana ny lalàna. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny tenao ny fahamarinana. Amen. Araka rehefa averimberentsika afaka malala de ny romanina toko faharoa ambin'ny folo sy ny romanina toko fahatelo ambin'ny folo de miresaka manokana ny ataontsika hoe etika kristiana na ny morale kristiana, fitondratena mamendrika ny kristiana eo anivon'ny fiarahamonina. Ho antsika izay ataontsika hoe nandalo ny kilasy famaranana de mianatra momba ny ataontsika hoe ny filozofia ny Hegel. Hegel izay nampianatra ataontsika hoe mety ny tena ahatsiarovantsika azy de tany ataontsika hoe dialektika, fa ho an'ireo izay ataontsika hoe nety nandalina ny lalam-piofanana tamin'ny literatiora na miteny de resaka landalina kokoa momba ny Hegel izy, ka izay tena mampatsiaro antsika any Hegel de tindinitsy ohatra masina zay resahantsika ety. Hegel de niresaka lavabe mihitsy momba ny ataontsika hoe ny lalàna na ny filozofia ny lalàna izay mandraka ankehitriny de hoan'izay rehetra mandalina ny lalàna na izy amin'ny toerana rehetra ivitoerana ambony de tena tsy maintsy manompo maso ny toka ny fahendrena na fomba fijeriny Hegel ny lalàna. Fa izay mahasamy hafa azy amin'ity lazain'ny apôstôly Paoly tedritra ny tsika tenenina ry afako, satria tsika manao hoe saika io filozofia ny Hegel io de loharano zay nanovoza an'ireo mpandrafitra ny lalàna na ny mpandrafitra ny ataontsika hoe ireo institution amin'ny vanim-potoana ankehitriny ny taonjato faharoapolo sy ny faraika amby roapolo. Maro no nanovo hevitra tamin'ny fahendreny Tiranga, mpampianatra filozofia tany Berlin any amin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo, tenatena ny taonjato fahasivy ambin'ny folo ity. Fa zay foto-kevitra dehibe tena teneniny de ny hoe ny fiarahamonina na ny olona tsirairay izay maha olona tsirairay azy zay de izao manana ny zony izy, ary mirindra tsara ny fiarahamonina ozy rehefa raha ohatra ka voaja ny tsirairay ao anatin'ny fiarahamonina no manaja zay zo zay na mety hoe natao hoe zo de zay fananana koa aza, na mety ho fananana zay ananany tsirairay de hajaina. Mirindra tsara ny fiarahamonina ary milamina tsara ny fiarahamonina ozy raha toa ka hajainao ny fananany namanao, ny zonao. De nisokajiny ho telo ny mety ho karazam-piarahamonina manomboka eo amin'ny atao hoe fianakaviana de mihitatra kely amin'ny ataony hoe société civile na lay fiarahamonina ivelan'ny fianakaviana, ary ny tariny kely teora moa de nakany amin'ny ataontsika mihitsy hoe fanjakana. De fa ny foto-keviny fotsiny de zao ny hoe mazava be fa tsy mirindra tsy milamina ny firenena na ny fiarahamonina na inona ampiarabelona ao raha tsy miainga amin'ny antsinona hoe fifanajana izay heverina hoe fananany tsirairay, ary fifanajana zay ataontsika koa hoe maizy azy ny tsirairay, ary ny fanjakana de manana adidy anambatra sy andrafitra izay ampiombona izay fahasamihafan'izay. Noaran'ny Paoly ambony be mihitsy afaka malala zany ataontsika hoe fomba fijery zany.
ary raha ohatra ka jerena amin'ny soatra masiny zany ataontsika hoe fomba fijery zany dia lavitra dia lavitra mihitsy. Ino hoe lavitra dia lavitra? Amin'ny romanina toko 2 sy toko 3 dia misy itoviny any hoe zay tokoa nge tenenin'ny apôstôly Paoly aoka ifanaja, aoka ifanome voninahitra sy ny sisa rehetra. Fa rehefa tena mamaky tsara ny fanazavan'ny apôstôly Paoly tsika dia afaka malala ny hoe roviana moa no mirindra tsara ny fiarahamonina, roviana no milamina tsara ny fiarahamonina. Ampy ve ny fifanajana raha ajainao ve ny fananako, ajainao zay mahay za dia irindra tsara ve ny fiarahamonitsika, mirindra tsara ve ny fiarahamoniny mpiarabelona. Ny 100 taona teoriana ny ainana ny nataontsika hoe 200 taona amin'izay 200 taona mihitsy zao katoka amin'ity taona 23 ty zany lesona navoaka ny Hegel zany hoe tena alazaina hoe mitombona ve sa tsy mitombona. Raha toa ka manaja tsara n'lay fiarahamonina, manaja tsara lay mahay izy fananana mitombo mirindra tsara ve ny fiarahamonina sy ny fiainantsika dia manazava tsara fa hitantsika fa marina amin'ny ampahany ihany zany, marina amin'ny ampahany ihany mihitsy zany. Fa ny apôstôly Paoly manazava fa tena tokana ny mampirindra tsara na antsoina hoe fiarahamonina, tsy maivana ny lalàna zay tenenin'ny Hegel ary voiziny foizina mandrakarivany hoe fanjakana tandalàna, fiarahamonina tandalàna, mpiarabelona tandalàna sy ny sisa rehetra. Fa zay tsy edikevitra fa ampy ve ampirindra tsara apisy fiarahamonina, apisy fiarahamonina milamina tsara ka ahafahana mivelona sy mitombo tsara miaina tsara ny tokony ho izy. Dia tokana ny afatry ny apôstôly Paoly. Ny apôstôly Paoly manao zao no izy ny apôstôly Paoly, ny olona tsirairay avy dia tokony hamantatra, tokony hijery ny hafa tahaka ny tenany. Zany hoe marodrefy ny olona mihafa raha ohatra ka tianao ny ampilamina ny fiarahamonina dia fitezana aloha ny apôstôly Paoly. Fitezana zay zany ny dingana voalohany, ary tezaina ny olona atsiaro fa ny mpiarabelona aminy dia tsy hafa fa tahaka ny tenany ihany. Tezaina izy atsiaro fa ny tenany raha misy olona ataontsika hoe miaina anatin'ny fiarahamonina dia tahaka ny itiavan'ny tenany no tokony itiavan'ny hafa. Ary Jesosy efa nanafatra an'io mihitsy. Paoly dia mbola nanotranitra an'io hatrany amin'ny Efesianina ny hoe ny tenan'ny olona dia tian'ny olona dia tokony tahaka ny itiavan'ny tenany ny itiavan'ny namany. Mirindra tsara zany ny fiarahamonina ny apôstôly Paoly raha ohatra ka ny fitiavana ny manjaka ao anatin'ny fiarahamonina. Ny mahatonga ny fiarahamonina tsy miriza moa zay dia tsy ampy fitiavana ny fiarahamonina. Ny fitiavana nefa rehefa malala tsy zavatra tenenina terena hoe tiava dia tiava dia tiava, tsy zay hoy ny apôstôly Paoly. Fa ny fitiavana dia ateraky ny asan'Andriamanitra, ateraky ny fanahy masina. Dia ny fitiavana no mahatanteraka ny lalàna. Ny fitiavana rehefa mitoetra tsara ao anatin'ny fiarahamonina, ny fitiavana dia tsy mifanisy ratsy izy. Zany hoe voaja avy hatrany ny lalàna. Ka tsy fiarahamonina ataontsika hoe tandalàna ihany fa fiarahamonina voatazon'ny fitiavana. Ny lalàna dia mampafantatra anao hoe zao ny tokony ataoko aminao. Fa ny ataontsika na zao koa tsy tokony ataonao amiko na tsy tokony ataoko aminao. Fa ny fitiavana dia mihoatra lavitra anao zay ny apôstôly Paoly. Ny fitiavana dia mametra-panontaniana mihitsy manao hoe inona ny ataoko ahasambatra anao, inona ny ataoko mba hahatonga anao ho tahaka, inona ny ataoko mba hahatonga anao tsy ataontsika hoe tsy ao anatin'ny fahoriana na ao anatin'ny tebiteby, inona ny ataoko fa tsy te hanisy ratsy anao fa te hanao tsara, inona ny zavatra mahasambatra anao ka tokony ataoko aminao. Dia zay mahatonga ny hoe nioaran'ny Paoly lavitra dia lavitra ny filozofia ny Hegel zay ataontsika hoe mibaiko ny fiarahamonina antsika ankehitriny, manao hoe mitaky mandrakariva ny ataontsika hoe ny droit individuel, ny hoe za zoko zao zany tokony ataonao an'izao, maninona any ataonao an'izao,
tsy tokony ataonao amiko zao nahoana no ampijalianao zany hoe ilay fiarahamonina enantsikehitriny dia fiarahamonina mitodika loatra amin'le hoe izasy ny tombontsoako ka ny fandraisako aminao na ny fandraisanao amiko dia ny fandraisantsika dia lay ataontsika hoe fananana lay mahay zaha fa hoy Paoly manao hoe tsy zany ny tompoin'ny fiarahamonina kristianina. Fiarahamonina kristianina dia fiarahamonina tsy manompo ilay ataontsika hoe fifandraisana tsotra fotsiny fa ilay fiarahamonina kristianina dia manompo ny namana ka mametra-panontaniana manao hoe inona ny ataoko ahasambatra anao. Sarotra miaina an'izany eo amin'ny soratra masina ao amin'ny fiainana kristianina rehefa malala. Zay no natoka amin'ny Paoly alohan'ny Romanina toko 12 dia manazava ny anjara toeran'ny fanamasina. Zany hoe tsy misy mihitsy fihavanana sy fifankatiavana ary fiarahamonina mirindra raha tsy miasa ny fanamasina. Ny asa ny fanamasina izay manjary fitiavana ary ny fitiavana miteraka fiarahamonina mirindra tsara. Nanomboka tamin'ny taona 2014 dia izahay tao amin'ny FFKM na isika tao amin'ny FFKM dia nivoina ny tsony hoe fampihavana-pirenena dia ataontsika hoe nanome caneva tamin'izay fotoan'izay tsika tao amin'ny FFKM tamin'ny sehatra maro samihafa izay nanaovana ny tsony hoe fampihavanana. Ilay fampihavanana ndresana tamin'izay fotoan'izay dia tena fampihavanana izay niainga tamin'ity ny tenen'ny apôstôly Paoly tony. Tsy niainga tamin'ny fampihavanana ataontsika hoe ny teneny rekel dia nazavany hoe ny fiarahamonina dia misy karazany telo fianakaviana, ny fiarahamonim-pirenena, ny fanjakana sy ny sisa. Ka samy hafa mihitsy ny endriky ny fihavanana misy eo amin'izy ireo. Fa i Paoly no nanazava raha amin'izay tsika rehefa FKM niainga. I Paoly no nanazava manao hoe tokony fantatsika rehetra fa ny fiarahamonina kristianina dia tahaka ny fianakaviana daholo. Raha ohatra zany ka mijery ny olona anankiray ianao dia jereo tahaka ny tenanao tahaka ny fianakaviam-be anankiray isika. Fa tsy tahaka ny fianakaviana hoe ray aman-dreny sy zanaka ihany fa ataovy hoe Madagasikara dia fianakaviam-be anankiray. Ataovy hoe ny Pray Fokotany dia fianakaviana anankiray. Ataovy hoe ny Pray Faritra dia fianakaviana anankiray. Ary dia izay fijery zay no fomba fijery resahan'ny apôstôly Paoly. Paoly zany dia manazava mihitsy manao hoe ny fiainan'ny fiarahamonina dia tokony fiainam-pianakaviana. Io no mahatonga antsika mitemana hoe nioarana ny Paoly na nioarana ny soratra masina ny fomba fijery tsotra fotsiny zao hoe ivelan'ny fianakaviana dia nidoano mitondra azy. Ao anatin'ny fianakaviana ihany misy ny fihetsepo, ndray aman-dreny sy zanaka na ray tampo ka hoe afaka maka ny akanjonao rehefa tsy tonona ny akanjonao dia tsy torianao mihitsy raha ohatra ka maka ny akanjo-bahanao ary raha ohatra ka tsy nisako vary ianao fa sendratratrariva dia tsy torianao mihitsy satria ilay mampiomana ny fianakaviana dia tahaka ny ataontsika hoe sentiment. Fa rehefa ivelan'ny fianakaviana ianao dia zavatra hafa mihitsy ny lalàna no mitondra anao ho Hegel. Fa ny fiarahamonina ny amaran'ny apôstôly Paoly dia tsy zay hoe fa tahaka ny fianakaviana daholo ianao naiza misy ianao satria mpitrosa no ilay fitiavana ianao ao anatin'ilay fiarahamonina. Dia verenako kely ilay fanazavana izay ataontsika hoe ndresahana tamin'ny FFKM tamin'ny fampihavanam-pirenena lalisa antsony hoe 4F. Tamin'izay fotoan'izay dia niresaka ny vohy ny fiangonana manao hoe mipetraka tsara angeny antsony hoe ny fampihavanana ny fihavanana fifankatiavana. Ny fiarahamonina dia mety misy fifandonana mandrakariva, mety misy ataontsika hoe olana tsisy fiarahamonina tsisy an'izany na ny fianakaviana aza na mpivady aza na mpianakary mety misy mandrakariva zany. Tsisy fiarahamonina tsy ataontsika hoe tsy misy fikitranana amaha-olombelona. Tena fahalemena zay tena ataontsika hoe fahatsotsana zay fifandonana izay saingy mety misy mandrakariva zay. Dia rehefa nandray nitatitra avy amin'ilay 4F ny KBA zany ireo zay ataontsika hoe olona nirahina tany amin'ny toerana maro samihafa ka nivoina nitsona hoe fampihavanana tamin'ilay 4F dia betsaka no ny teny manao hoe tena sarotra ilay izy. Sarotra ny miainan'ny olona sy nampiainana ilay antsona hoe efatra F. Ina ilay efatra F ny voalohany dia ilay hoe mifiekekeloka, mifiekena zany hoe za diso. Fa ny faharoa dia ny fibebahana hoe za kosa dia
miaika fa diso ary mifibebahana de midika hoe za dia tsy manonotra tsy amerina tsony ary mibaboka fa tsy any fa diso taminao tsy anao tsony zay fibebahana. Fahatelo de rehefa mipetraka zay hoy tsika tao amin'ny fefakaira zay nampiaritsika mandritra ny taona maro tamin'izay mety ho fampihavanana de zay vao mipotrana tsony hoe fahamarinana ao arinan'ny fibebahan'ny olona sy ny fiekena vao mipotrana tsony hoe fahamarinana ary ao amin'ny fahamarinana ao andamosy ny fahamarinana zay vao mipotrana tsona hoe fihavanana. De tsika manao hoe nitatitra zay niaingaka ataoko rahaty amin'ny fiangonana de milaza fa manao hoe tena mafy kay mafy tsy mora mampiaiky ny olona ny fahadisoana vao am'le dingana voalohany fotsiny am'le fekekeloka de efa be dehibe ny zay tsy diso zany zay zay tsy diso koa ny bebaka aminao zay tsy diso zany anka nanjara ataotsika hoe mijanona amin'ny efa voalohana ny efa faharoa tsy tongany am'le fahaefatra kory azy zany rovina vao tongany am'le fihavanana tsy tongany am'le fihavanana mihitsy satria tsy mety miaiky ary tsy mety mibebaka de tsy tongany am'le fahamarinana. De eto amin'ity volana ty motsika mikasika ny fampihavanana ny nanamarana koa fihavanana mihavana ao amin'ny tompo de amin'ty Romana toko 2 de manazava fa ny fihavanana de tsy hoe tanjona akory fa ny fihavanana de vokatry ny fiainan'ny olona ny fitiavana. Tsy tratra ny fihavanana, tsy tratra ny fiakekeloka, tsy tratra ny natokany fahamarinana satria inany antony satria tsy izy fitiavana, satria tsy mifankaty izy. Ho an'ny olona mifankaty miaina ny fitiavana de tsy mampaninona azy ny miaika eo anatrehan'ny olona hoe diso kosa amin'ny anaran'ny fitiavana sy ny fifankatiavana de mahatsapa hoe diso satria tianao za atsapako fa tianao de tiako ianao de tokony tsy nanisy ratsy ianao ary izay toetsaina rehefa koa malala mivoy ny fifankatiavana zay no ambaran'ny apôstôly Paoly ho mampisy fiarahamonina mirindra tsara. Ny fifankatiavana de ilay fitiavana manao hoe ianao de tianay mandrakariva na inona mety ho fahatsotsanao de tiana mandrakariva ianao. Rehefa izay nitsapan'ny olona ao anatin'ny fiarahamonina rehefa koa malala de manjary ataotsika hoe fiarahamonina miaty izy zany hoe tsy exclusive. Ny fiarahamonina kristianina de fiarahamonina ataotsika hoe miaty zany hoe tsy manilika izy fa hoe ianao ana de nanota aza taminay nasianao ratsy ny mpiarabelona mety ho tsy naintantana ianao mety ho tahaka zany rehefa koa de ny fiarahamonina kristianina de fiarahamonina mahay mamela fiarahamonina zay mahatsiaro manao hoe mitona ny olona ho amin'ny fibebahana ka mitona ny olona ho amin'ny fanonerana indray rehefa avy eo. Zava koa malala tapamaranana de tia-hampatsiaro anao tsotra ny hoe ny fiarahamonina kristianina de tsy mitovy mihitsy amin'ny fiarahamonina zao tontolo zao. Diso ny fanaovan'ny mpinona ny fanaovantsika kopikole ny hoe ny fiarahamonina kristianina na fiarahamonina fianakaviana de mitovy amin'ny fiarahamonina zao tontolo zao. Zay no mahatonga ny hoe ny fiarahamonina kristianina de tsy voavahany amin'ny tribunaly tsotra. Zay mahatonga ny manao hoe ny fiarahamonina kristianina de tsy voavaha amina fitaovana tsotra ao zao tontolo zao. Fa ny fiarahamonina kristianina de voavahan'ny asan'ny fanamasina amin'ny alalan'ny fifankatiavana. Ahoana natongavana amin'izany de zavatra telo leto. Ny voalohany de zao avelan'ny fanamasina hiasa ao aminao. Ka ny tsirairay de manaiky asan'ny fanamasina ao anatina vavaka ao anatina fanetretena ka manjary mahay mandiny tena sy mahay manetry tena. Fa ny faharoa de zao ny olona koa de manaiky asan'ny fanamasina ka mitondra azy ho amin'ny fitiavana. Zany hoe manaiky fa ny fitiavana no mampirindra ny fiarahamonina. Ary ny fahatelo farany rehefa koa malala ny fiarahamonina kristianina de fiarahamonina mahatsiaro fa ny fitiavana de manjary adidy, manjary andraikitra, manjary asa. Zay no mahatonga ny apôstôly Paoly ny teny manao hoe azonao atao daholo ny zavatra rehetra, mety ho afa-po amin'ny zavatra rehetra ianao fa ny tsy afa-po anao mihitsy
teny fitiavana. Ny olona zay fiarahamonina na inona ka ny fitiavana no fehikibo mifehazana, ny fitiavana no sotoavina mitondra azy, de fiarahamonina zay misondrotra mandrakariva makany amin'ny hoe inona ny ataoko mba hasambatra anao, inona ny ataoko hampisy fifaliana ho anao, fa tsy hoe inona ny zavatra alaiko any aminao mba hasambatra. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay noho ny fiarahamonina vaovao zay omenao anay. De tsy fiarahamonina etan'ny nofo sy ny etan'ny takalo baikoon'ny tombontsoa ifanakaloza ka manjary mifanilika sy fenokajy kajikajy isan-karazany. Fa ny fiarahamonina kristiana de fiarahamonina hafa mihitsy satria ny rany zanakao no nanambatra azy firafitra aminao Andriamanitra zay ao an' Jesoa ka manjaka ny fitiavanamana, sotoaviny ny fitiavanamana. De mampaherezana i Tompo hanana fitiavanamana, manana fitiavana amin'ny mpiarabelona ao anivon'ny fiarahamonina misy anay. De tario zahay ho tianao Jesoa mandrakariva sy ho tianao Andriamanitra ary ho tia ny namanay tahaka ny tenanay. Iaina anay ny tenin'ny Soatra Masina ny hoe ny fitiavana de tsy manisy ratsy ny namana. Misaotra Jesoa. Amen.